Tony, fa Moramanga tonga eto Manjakandriana ny fahitanao ny zavatra nisy teto tao anatin'ny toriteny ny fidirana sotra. Ya ny fahitako ny zava-misy hita tokoa hoe nofo iray fanahy iray no miasa satria ny rahantsika ny teny ray aman-dren'ny pasteur Maolina izay lehibe mpanorona ny fikambanana mba ho vavahady iray foa iray ary fanantenana iray ihany dia natambatra tamin'ny hoe ny finoana sy ny fanantenana fitiavana iray ihany dia mba niakatra amin'ny fiainana mandrakizay. Nanona fahitanao ny toriteny teo? Ny tenin'Andriamanitra ny toriteny mahafinaritra satria mitondra haim-panahy ho an'ny mpino tsirairay ary entina ihany koa iainana eo amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Mahafinaritra ny fiarahana. Manao kosa ny fiangonana Moramanga? Ny fiangonana Moramanga hatreto aloha mandroso tsara fa eo am-pikarakarana ny fiandrasana ny émetteur izay karakarana ny radio fanambarana. Tsy mahazo radio fanambarana Antananarivo eo Moramanga? Hatreto aloha mbola tsy mahazo fa miandry izay fanatanterahana fiandrasana izay émetteur izay vao mety ho tonga. Ankoatra ny hoe izay radio izay manao kosa ny eo am-pino, fitombo am-pino sy ny ohatran'ny hoe asa fandroenana Moramanga. Ny ankoatr'izay ny fitombon'ny mpino azo lazaina hoe mitombo ihany satria raha eo amin'ny régional fotsiny izao ny resana mety eo amin'ny fiangonana eo amin'ny 7 eo ny zanany hatreto. Manona ny asa ataonareo amin'izany fiangonana maro dia maro? Izany hoe ny asa ao anatin'izay mandeha isaky ny faritra zany ohatrany hoe mandamina ny laminasa rehetra isaky ny izay voatondro hoe amin'ity zao faritra ty ohatry ny androany manokana zao misy ny paroasy sy ny arahana pasteur anito any amin'ny faritra avaratra Morarano. Dia tenako moa zany ohatrany hoe solotena mba namonjy ity fotoana ity Manjakandriana ity androany sabata. Manao kosa fahitanao mpino teto Manjakandriana? Ya, fahitako mpino teto Manjakandriana moa zany azo lazaina hoe mahafinaritra ihany satria ny tenako koa samba nandalo teto dia mahafinaritra ny fandraisana. Sotra Antony, ianaran'ny Rakotarjon mamy le olona eto amin'ny fiangonana Manjakandriana. Manahoana ny fahitanao ny toritenin'ny pasteur teto amin'ny Ya, raha ny toritenin'ny pasteur dia tena mampahery tokoa ary mampiorina bebe kokoa zany manoloana izao fanompoana zao indrindra amin'ny adidy sy andraikitra zany. Eo indrindra ilay izy hoe mila mandiny tena zany tsirairay atao anatin'ny fiangonana hoe miorina tanteraka ve zay le fandrefesana zany. Eto fiangonana Manjakandriana le olona eto amin'ny fiangonana Betambatra. Ao an-dalany fanomanana ny fitaovana ho eto manorina ny fiangonana zany amin'izao fotoana izao. Fa manangona tsikelikely arak'izay fahazahoana fitahiana omen'Andriamanitra zany. Ny vinavina zany ny vato fehizo rehefa hoe ho atao amin'ity taona ity zany dia miainga tsikelikely ny fanorenana raha sitrapon'Andriamanitra. Raha ny tena marina zany eo amin'ny 100 isan-jato ny fanatrehana. Zay ny fanatrehana ny paroasy tamin'ity na dia somary hoe tampoka ihany teo ny fanomanana fa nisy an'ilay daty fiovana zany tsy nampanina ny mpino nefa zay fa ohatrany hoe tanteraka 100 isan-jato zany raha ny atao anatin'ny paroasy. Ya, misaotra betsaka taoko. Rasoa mampionona Efrazy Amatasoa. Tonga teto nareo nanahoana ny fahenoana ny toritenin'ny pasteur Maolina? Nahafinaritra sady nahafa-po. Manao izay mahafinaritra? Mahafinaritra izaho moa mbola vao zao vao nandeha taty vao aika kely vao fa nefa ny androany sabata angamba zay ihany nandeha mivavaka dia hitako fa tena nampiova tsara ny fiainako. Efa nahita anazy ahako ka. Ny betsaka tena betsaka dia manentana an'izay mbola tsy nandeha koa mba handeha fa tena mahafinaritra.
efa mandrosondroso ihany izy ao ka mbola tsisy fiangonana fa manofa any amin'ny liky ie manam-pikasana anorona mihitsiny ie efa misy tany mihitsy fa mbola fandaminana kely sisa ianarako dia Rasana Tsimba Martine ny andraikitra moa zany dia mpiandraikitra ny groupe Midera zany hoe avety ihany ny vinay zanaka pelezana zany fa mipetraka moa ny Antananarivo mazava ho azy tonga eto Manjakandriana ianao inonao ny toroten'ny pasteur Maël teo nafinaritra aloha tena mampiorina le izy satria zava-dehibe zany le fiorenantsika amin'Andriamanitra indrindra ny tsy hovavantsika amin'izao lalan'izao satria rehefa tena jerena tokoa ny mety ho fiafaran'izao fiainana iainantsika izao raha tsy manana an'Andriamanitra tsika dia matiantoka tanteraka mihitsy very ny ara-nofo very ny ara-panahy dia izay ny janonana mafy ary isaorana anazy be da be mihitsy rehefa fampahirezana ireny fa tena mampiorina tanteraka zany Lola Jean-Jacques zany filohampi'ny fiangonana Betambatra eto Manjakandriana voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany zany nazahoako manao zao velabelarana mpandinihana ny zavatra misy eto Manjakandriana eto zany zava-misy zay tonga teto pasteur Maël ny fahitanao ny fahavitsenina tonga teto Manjakandriana mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa fahatongavan'izao ray aman-dreny be atsika izao dia hita mihitsy fa hoe lafo van'ny nosy mihitsy zany efa tonga eto zany zao amin'izao jerena mihitsy izy hoe tena hita mihitsy hoe tena mazava le fikambanana tsisy hoe anona fa dia tena hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny mpanorona fa dia faly tokoa zay amin'ny fahatongavany ny arana lotrana teto daholo zany ny vahoaka manodidina rehetrarehetra toroteniny eteny teo ny fahitanao zay sy hoe mitondra inona eo amina ny torite zany dia hoe sady fanamafisana ho an'ny vahoaka ao anatiny no an'ny velany ihany koa le izy zany satria mila mpahafantarina tokoa zany hoe iny zany vavahady zany iny zany tanàna zany iny zany mandy zany dia tena mazava mihitsy ny fanambarany teo zany hoe tahaka zao zany zany fiangonana zany inona ny asany inona no ataon'ity fikambanana ity zany zay manana kosa ny eo amin'ny asa fiangonana zany hoe tao-trano zany ny asa fiangonana zany zao dia azo atao hoe tena hita mihitsy hoe lavitra ezaka le izy zany zavatra tiana ho tratrarina zany any amin'ny farany any zany dia hoe anao trano efatra étage ery Betambatra ery zany le izy ka le plan taloha zany zao novaina daholo mahitsy zany zao satria tsy araka izay zany fa ny tadiavin'ny pasteur ray aman-drentsika zany dia hoe anao zavatra tena mahavita ny sahana zavatra rehetrarehetra mihitsy zany izay fikambanana apokalypsy zay dia ohatran'izany koa dia azo atao hoe tovitovy amin'ny ambomarina le izy zany inona avy zavatra hoe mahasana zay hoe mety sekoly ve zay mihitsy le izy atao ohatrany hoe aty ambany zany parkidina dia ao ambony moa trano efitra lehibe dia aveo le misy sekoly kao zany misy fianarana zany misy asa misy fianarana tao-javatra tsy hay hoe na fianarana ankapobeny enseignement général fanentananao andreo mpino eto Manjakandriana amin'izay asa am-piangonana zay fanentanana moa fahavitrina moa zany dia zay hoe miteny zava-dehibe zany amin'ny rehetrarehetra moa zany dia tsisy afa-tsy ny finoana fanantenana fitiavana zay ny tena izy zany manao ny asan'Andriamanitra fa tsy ho vita antsika mihitsy io zany le hoe tsy ho avy eny amin'ny ranolanitra mihitsy ny Kristy raha tsy ataontsika amin'izay finoana sy fanantenana fitiavana zay ny asan'Andriamanitra mandrapahatonga ny Kristy eny amin'ny ranolanitra zay ia dia iny tompontsika rehetrarehetra zany fa dia misaotranao par gazety fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zany saotra betsaka
vai vavau e fancatiza o sinal ele muda nesse de futura a garotinha não para não interessa me para dá
Jerusalema vaovao ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsisy intsony ary nahita fa irony tanàna masina dia Jerusalema vaovao izay nidina avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra vao manataka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vady ary narehefa mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe ino ny tabernakel'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy dia eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra dia eo aminy dia Andriamanitra ary fafany ranomaso rehetra amin'ny masina ary tsisy fahafatesana intsony sady tsy misy alahelo na fitaraina na fanaitainana fifalasa ny zavatra taloha ary olona mipetraka ambony seza fiandrianana ino rakosiko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa matoky somariny retenireo ary koa izy tanteraka ireo izao ny alifasy ny omega dia ny fiandohana sy ny fiafarana za manome maimaim-pona ho amin'ny loha ranoranonay ho an'izay mangetaheta izay maresy nandovazany zavatra zany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako fa ny osy sy ny tsimeny sy ny vetavety sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandangy rehetra dia samy ananany anjarany ao anatin'ny fariny rehetra sy ny fara izany ny fahafatesana faharoa ary tonga ny andehanangaray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito ireo mitondra ny loza fito farany ka niteny tamiko nanao hoe aviaky dia tsy aoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry ary mitondra amin'ny fanaovana tendrombohitra sady lehibe no avy izy manao tanàna masina dia Jerusalema izay nidina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra izy sady nanana ny voninahitr'Andriamanitra izy fa mirapiratany dia taka amin'ny vato soa indrindra dia taka ny vato jaspi mangano antony ny vato kristaly ary manana manta lehibe sady avo sy vavady 12 izy ary eo amin'ny vavady dia misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra eo dia ny firenena 12 ny zanak'Israely eo atsinanana vavady telo eo avaratra vavady telo eo atsimo vavady telo eo andrefana vavady telo ary mandan-tanàna dia misy fanorenana 12 ary misy anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry ary lay niteny taminy dia nafandrefesana volotara volamena andrefesany amin'ny tanàna sy ny vavadiny ary ny mandana ary ny tanàna dia efa joro mitovy ny lavany sy ny sakany ary nandrefany tanàna tamin'ny volotara izy ka 2 arivo sy ray alina sy tadio mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny avo ary nandrefany mandana izy ka 450 mizato akio araky ny refin'ny olona dia nianiny anjery ary mandany vehivady jaspi ary tanàna dia tena volamena taony fitaratra madio ary ny fanondrena amin'ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa samy hafa rehetra fanondrena voalohany jaspi faharoa safiro fatelo kalkedony faefatra emerald fadimy sardonyx faenina carneol ny fafito chrysolite favalo beril ny fasito topage ny fafolo chrysopraso ny faraiky 12 iakita ary ny fa 12 ametista ary vavady 12 dia beril 12 beril ray avy isa vavady ary ny lalambe tao tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra mangano any ary tsy nahita tempoly tao aho fa ny tomb'Andriamanitra dia ny tsy toa sy ny zanak'ondro ny tempoly ary tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mpamiramira trano fa voninahitry'Andriamanitra nanazava azy ary zanak'ondro ny fanazavana azy ary firena marina andeha amin'ny fahazavana ary ny mpanjaka ny tany dia hitondra ny voninahiny ao anatiny ary ny vavady dia tsy mba rindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alina ao ary ny voninahitra sy ny aja amin'ny firena maro dia hoentina ao anatiny ary tsy mahitra mihitsy izay tsy masy na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny boky amin'ny fiainany zanak'ondry ihany voninahitra anie dia ho atolotsitsika ao an'Andriamanitra ny amin'izay faraka amin'ireo mafimafy loateka fa mafinaritra ve zany Isorana imanaky izay anarana ny tompony
nanome izao androanio izao afanay mivaly mitera sy laza matraky izay e midina tolo zay mankasitraka anao iza ainiray e mifosiny saina sy manay soranay matraky izay e nanaranao ny tompony nanome izao androanio izao afanay mivaly mitera sy laza matraky izay e midina tolo zay mankasitraka anao iza ainiray saina sy manay misaotra misaotra be dia be nanorona mpianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray ka misaotra be dia be nanorona mpianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray ayaye 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 misanga tamia vindrindre ianao Kristy amy seza fiadanana volamene fa mendrika anao izany ny fiadananao no mba irine irotsaka aminay mba tsisy diso anjare ny aminay tsiraray misaotra be dia be nanorona mpianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray misaotra be dia be namotorona mpianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray aizany tanatsika ho an'Andriamanitra ao fatifay misaotra be dia be pianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray misaotra be dia be nanorona mpianatre nanome ny lakile fa nalahity ny paradise nomena ho anay fisaorana nalikise nohitro atolotray ayaye 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 Sukafi commandeur de l'ordre national. Nous sommes
pin mangasfotsy arosatiatsy ropolotona manaraka anetananatsika pin fa manomboka tiatsy sanake irana makotsokotroke gaopona makotsorôtsy imerendrasy mafuna tapony pin mangasfotsy aizany morakoragabe Rusonti, Champodisti, Rusonti, Champodisti, Rusonti, Champodisti, Rusonti. Rauni te sostik, marupultona ni urenana, kamarinana stik, asuanto katisna nenana. Rauni te sostik, rupultona ni urenana, kamarinana stik, asuanto katisna nenana. Rusonti ati, rupultona manaraka, anetanana tikepin, Katiachi sanake, irana makutukutu gaga ukuna makuturuti, imerindas mafunan kaftamun pintanas. Asarato, aise terole sambuate, ale betul purna cara sambuat, jaman. Aku makan sambuat, 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 aku makan sambuat. Isipatnya sasakinerna, uturinas futsa yezerona. Isarana tesosti, kata noma freni funo. Isipatnya sasakinerna, uturinas futsa yezerona. Arusati aci, kepunta mana raga. Ada tanah nasi kepin, kaman kacian sisa lagi. Irana makucukut, gajah udah makucukut. Diberikan semua fulan, tabur kin magasku.
Allez,
zay efa vita ikely iay nanao zay atafita Saluna famarinane fataratra famasinane voko fitahiny fenotekanone arabainanao fiangonana Rapolo town Diary fete ilanunana Rapolo town arabainanao fiangonana Rapolo town Diary fete ilanunana Rapolo town I say Yetaka Manus Devem Tat Ari Manus Devem Aida Tanana Hallelujah!